Enisaocanao Jeso malalo Chachizao futona mamizao Yanaranai antungucao Izahai izay pianacao Kuambitenenare Jeso malalo Izahai iainucalanao Kahirote nyavyamina Itoetra betsaka wampunaya Kuambitenenare Jeso malalo Izahai iainucalanao Kahirote nyavyamina Itoetra betsaka wampunaya Irote nyavyamina Itoetra betsaka wampunaya Faly miaravantsika tsirairay avy-indray satria izao fotoana manokana ianarantsika ny lesona izao tonga amin'ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika. Alohan'ny dirantsika amin'izay nefa dia hivavaka isika. Ianay tsara ny aiza-danitra mbola misaotra anao izay no ny famindramponao sy ny fitiavanao anay. Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra tokoa ianao ary izany no hitalaonay aminao eto. Dia ny mba hamokianao anay zavatsoa izay avy aminao dia ny teninao ianao koa efa nilaza fa ianao lalana sy famarinana ary fiainana raha teo any amin'iray izay dia tsy maintsy ao aminao. Tompo ampianaro ny zavatra tsara avy aminao izay ary toroy hevitra mandrakariva aminaran'i Jesosy. Amen. Raha teny lesonantsika androany dia manao hoe ilay mpamitaka afa-tsarotava. Teo amin'ny ady ny fanaovany tamin'ny fahotana dia ny fahamarinana sy ny rariny ihany no fiadiana azon'Andriamanitra nampiasaina. Satana kosa nefa dia nampiasa an'izay tsy azon'Andriamanitra ampiasaina dia ny fandrobana sy ny fitaka izany. Niezaka izy hanolana ny hevitry ny tenin'Andriamanitra sy hanova endrika ny lamin'ny fitondram-panjakany teo anatrehan'ny anjely. Tamin'ny filazany fa tsy rariny namitran'Andriamanitra lalàna sy fitsipika ifehan'ireo mponiny lanitra, fa raha mitaky fileferana sy fankatoavana avy amin'izay nohariana izy dia tsy mikendry afa-tsy ny handahatra ny tenany. Noho izany dia tsy maintsy aseho mazava eo anatrehan'ireo mponina any an-danitra sy eo anatrehan'izao tontolo izao fa marina ny fitondram-panjakan'Andriamanitra ary tanteraka ny lalany. Ny ilfosan'ny Satana ny ampiseho fa mikatsaka an'izay ampandroso ny soa rehetra eto amin'izao tontolo izao tokoa izy. Tsy maintsy hazava amin'ny rehetra ny tena toetra mampanahy ny mpisandoka, ny tena zavatra kendreny. Tsy maintsy manana fotoana ampy an'izany izy hanehoany ny tenany amin'ny alalan'ny asa ratsiny. Nolazain'ny Satana fa avy tamin'ny lalàna sy ny fitondram-panjakan'Andriamanitra ny korotana anseho ho vokatry ny nataony tany an-danitra. Ny ambo hatramin'ny ambo voalohany mantsy Satana fa tsy nikomy tsy akory ozy izy. Tsy maintsy ho hitan'izao rehetra izao manontolo ilay mpamitaka afa-tsarotava. Na dia fony efa tapaka aza fa tsy afaka hijanona any an-danitra intsony Satana dia tsy naringa ny fahendrena tsy hita fetra izy. Ny fanompoana avy amin'ny fitiavany ihany mantsy no eken'Andriamanitra, koa tsy maintsy mifototra amin'ny fiaikena, ny famarinana sy ny fiantrany ny fanaovan'ireo nohariany. Raha ny levoniny tsy ho avy sy hisy avy hatrany izy dia ho nanompan'Andriamanitra noho ny tahotra ireo rehetra tao an-danitra fa tsy noho ny fitiavana. Tsy ho rava tanteraka ihany koa ny hery miasa mangina avy amin'ilay mpamitaka na ho fongotra hatramin'ny fakany ny toe-tsaina mikomy. Tsy maintsy navela ho tonga amin'ny fahamasahany ny ratsy. Mba hahasoan'izao rehetra izao manontolo ary mandritra ny mandrakizay dia tsy maintsy ho velarin'ny Satana misimisy kokoa ireo foto-keviny ka ho hitany voary rehetra araka ny tena izy ny fiampangahan'ny fitondran'Andriamanitra ny fanjakany. Ary tsy hisy salasala na oviana ny amin'ny fahamarinana sy ny famindrapon'Andriamanitra ary ihany koa ny tsy fiovan'ny lalàny.
fitenina ny lesona antsika an'io dia milaza ny ten'Andriamanitra fa navelan'Andriamanitra hisy ny zavatra rehetra mba hatsapany voary rehetra ihany koa. Fa Andriamanitra tsy manao didy jadona ny Andriamanitsika fa mampiseho ny fitiavany amin'ny voary rehetra, ary teny raha fitiavana ihany koa no hanarahantsika azy, fitiavana no hanompoantsika azy fa tsy hankaterena. Izany ihany koa no nasanantsika hanompo am-pitiavana an'Andriamanitra tsy hankaterena na fatahorana, fa ny fiandrandrana ny fitiavany, ary ihany koa ny fahatongavany tsy ho ela eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Amen. Ray ny malala tsara indrezan-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'ny teninao izay nomenao anay an'io. Misaotra Tompo izay mizara fitiavana ao aminay mandrakariva. Mangataka aminao izay mba hampitoerinao mandrakariva ka tsy salasala ny amin'ny fitiavana izay omenao anay, ary atoky hatramin'ny farany indrindra ireo teny fikasahanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.